Toy izao ndray avana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Fanahy manana fahefana ambony indrindra no ao anatinao olon'i Kristy. Fanahy tsy misy fetra avy any ambony ao amin'i Kristy no ao anatinao. Araka ny voasoratra amin'ny Jaona 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay nirahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ambonin'ny fanahy rehetra ary afaka hifehy ny tontolo rehetra. Araka ny voasoratra amin'ny Jaona 4:1-3 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra. Sahia mampiasa e! Iza indray ary no andrasana? Mandra-pioana tompoko.